araka hitanareo amin'ny titre resaka prophétie, resaka famonaniana. En fait izy ity mantsy un peu kapoka mantsy izy ity. Talohan'iza converti mantsy mpilalao karatra be, rehefa miteny karatra zany piskide moa karatra. En fait zatika piskide avant chrétien. Ary ny gagan'olona misy tamin'izany resaka médium zany. Paf zany mbola lava be tantara. Mbola lava be zany mijery karatra, mijery fitaratra, mijery ligniny tanana, mijery kintana etc. Manao zany skidy akandrina zany. Manareo Tananarivo ao. Any amin'ny côte mantsy côte. Zala trombatrombany mantsy tsy miskidy akandrina. Fa ao Tananarivo miskidy akandrina. Zany hoe miskidy zany tsy mampiasa maty objet fa tonga de tak miteny. Fa za miteny anareo quelque chose diabolique reny. Zay raha fa rehefa nandeha tamin'ireny miteny zavatra ho avy izy zanga mandany zany. Fa izy diabolique, point final. Andriamanitra mandrara an'izany. De taty aoriana tamin'izay fantako amin'izay hoe izy io misy olona manana ny don io fa ny devoly zany maka an'le izy de ampiasaina ohatrany hoe le tromba mahita fa tromba tompoko tsy mahita. Ny olona ampiasain'ny tromba miskidy olona anankiray efa manana don de clairvoyance. Oka zava zay. Mpampianatra any amin'ny CEG dans toute l'école. En fait manana don d'enseignement nge zareo manana don amin'ny resaka pédagogie amin'ny transmettre valeur sy ny connaissance amin'olona anankiray. Azonareo? Ohatran'izany ny médium. Efa manana don zareo inné. Fa le devoly tonga misandoka hoe ohatran'ny zareo ny mahita. Raha mahita zareo manina zanaterana tokary. Tsy hitan'ny zareo nga io pisery ambadika io. Nany akanjo anaovan'zareo mangatsiaka aza tsy hitan'ny zaroko. Fa don'Andriamanitra tompoko Jésus. Donc za zany rehefa converti zany hitanareo zany le manque de connaissance zany. Tonga taty andafo zany aty mantsy misy an'izany hoe CMU. Tsy haiko ino fanalavana anazy mutuelle, tsy haiko ino fa gratuit le izy. De za zany tandeha amin'ny spécialiste amin'ny resaka science hoe qu'est-ce qui se passe dans ma tête fa za mbola mahita zavatra foana. Zavatra nazo anaty tany à Madagascar zany rehefa nisitran'ny natao délivrance natao tatatan rehefa na Jesosy aza tonga tamin'ny fiainako. Qu'est-ce que je vois? Mbola mahita. Et puis taty aoriana tamin'izay hita anaty baiboly izy hoe misy don inné le izy. Mahita zavatra. Mahita zavatra tsy hitan'olona ianao. Misy olona zany teraka ohatran'izany. Misy olona teraka manana talenta izy mampianatra. Misy olona teraka manana talenta musicien. Andeha hianatra piano zany ohatrany hoe alefan'ny Philippines ianao ndany ianao mandeha mibalady amin'ny toerana ohatran'izany. Eo ianao fampitady maka translateur amin'ny ino moa téléphone aiza ty adresse ty ahoana miteny bonjour. Ho an'olona nge manao certain nge anao muzika zany ohatran'izany fa misy nge ny olona vao mitendry gitara tonga de tak. Et puis ianao gaga hoe nandalo école anganao. Non. Misy nge ny olona manana don mahay mahandro be, mahay manao sakafo. Bref, efa fantaritsika iny. De resaka famonaniana, bazin'ny famonaniana, karazan'ny famonaniana, surtout ho antsika mamaky baiboly hoe raha ohatra ka tsy hainao mandray le teny prophétie zany, diso ny fahazahoanao an'io. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra
alève ny sagesse, alève ny intelligence fa hiprotéger anao izy ringana ny oloko no tsy fahalalana satria manino raha manatona médium zany miteny zavatra rapito izy hoe iona amin'olona ohatran'izao ianao dia miona ianao tokoa dia resy lahatra ianao mbola lava fanazavana an'iny mino an'izany zany lomano tao zaza rehefa miteny hoe fomban-drazana ratsy io nareo tsy mbola nahita détail an'io tao nareo tsy mahalala secret an'io rehefa mivory sambolona petrahan-javatra fa le aty ivelany fotsiny hoe mafinaritra le izy fa en réalité nge dinio fa ridicule ihany le izy bref Andriamanitra zany miteny zany amin'ny Matthieu 7:15 gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs zany dia Jesosy zany mampitandrina tsara hoe misy faux mpaminandy médium ry zao faux mpaminandy remarquenao ve raha ohatra ka ianao vonjavatra mandeha amin'ny piskide tsy remarquenao ve olona matetika akaiky ny fianakavianao foana io nanao n'le izy tsy remarquenareo ve zany raha nareo mbola nareo any tokantrano any raha mbola milomanao amin'izany tsy remarquenao ve olona manodidina anao ihany tononona jamais izy miteny hoe c'est toi ny source ny problème alléluia dia rehefa tonga amin'izay tsika l'église mbola misy faux prophète tsy vitany ary ihany ary fa mazava ny kilalao zany mandeha any ampasana zareo mandeha mangady fasana zareo mihinana kankana zareo mihinana maloto zareo za tsy tataraina vécu an'izany zay mahatonga fomban-drazana tompoko ianao tsy mahita mpitory mankala an'io ohatrany fankalako an'io fomban-drazana io nampinanana maloto atao zanga te hinana fa ny forsena masalama hono tonga l'église amin'izay tsika le anjeliny anjera mantsy tamin'ny androny Lucifer mantsy misy messager zany misy mpitondra hafatra misy soldat misy bref selon ny fonction ny gouvernement n'Andriamanitra zany certaines chaque branche zany nisy ny anjera dia rehefa avy eo zay mantsy mahatonga faux prophète amin'izao zareo nge mahalala tenin'Andriamanitra tadidinareo histoiran'ny Satan sy Jésus tonga fitany Satan nga inona ny teniny ampiasaina Satan nga ny teny hoe tsy finanao kisoa io non tenin'Andriamanitra ny ampiasaina dia le certaine anjely amin'izay mitondra tenin'Andriamanitra izy rehefa andeha hamitaka rehefa andeha hanao mission sy ny asany dia Jesosy zany mampitandrina zany misy faux prophète izy dia eto amin'izay mantsy mila fantatra amin'izay ahoana moa description any prophète sy ny faux prophète io mantsy mila fantarina dia za tsika mila manana connaissance dia za tsika mila manana sagesse isika mila maka tenin'Andriamanitra le proverbe teo dia maninona hoe io teny io sagesse sy fahalalana sy ny tariny io zany hitarika atsika amin'ny fiainana tsara sy hiaro atsika amin'ny fiainana zany tsy lentika Jean 10 mes brebis entendent ma voix je le connais et elles me suivent le véritable appelé de Dieu zany le véritable choisi de Dieu zany malala feo an'Andriamanitra io afaka mamoaka mahazatra mahagaga goavana faux prophète anankiray c'est bizarre tsy azoko misy tamin'ny voalohany hoe fa maninona za ty tsy taitra ny miracle
fa maninona za ty tsy teatra ny certaines choses hoe rallye de miracle ohatra satria za nge nahita miracle tamin'ny fanimpon-tsampy hoe zany hita zavatra ary teneniko anareo izy entre parenthèse ty hitanareo amin'ny document hitanareo amin'ny réseaux sociaux be da be zavatra ataony Jesosy ohatra ny fanisina talohany nateraka Maria tsy nieraka tamin'ny lehilahy maman'i Jesosy zany anenda nge misy an'izany miracle hitanao anaty Bibla nge hitanao any amin'ny fanimpon-tsampy zany efa nahita olona nitsangana tamin'ny maty tsy tamin'ny anaran'i Jesosy akory maty 8 heures le madame 21 heures sa 21 heures paf de rehefa avy eo am'izay surtout anao nouveau converti zany ao anaty Bibla miteny hoe il est réservé pour l'homme de mourir impire indray mandeha et puis ianao ndray mahita olona mitsangana maty et puis ianao mandeha any sud any misy karazany rason'olona mitsangana 4 fois zay vao tena maty patitaka ny lohako aiza ny tena marina za nahita fa tsy nitantaraina olona maty nitsangana afaka 8 heures de temps efa tany amin'ny morgue efa mangatsika le vatana de tata za se panatao inona fitany moa zany de nitsangana hoaditra eo za olon-dehibe zao aza natory tamin'ny jiro ohatran'ny projecteur hitanareo io natahotra de rehefa avy eo tamin'izay ahoana ary ty zavatra ty vu ny zavatra hita dans mon passé zany sy tenin'Andriamanitra eto fa zange ny safidy nino tenin'Andriamanitra hoe il est réservé pour l'homme de mourir indray mandeha ihany ianao maty tompoko na de nahita j'ai décidé de choisir inoko ty tenin'Andriamanitra ty tsisy olona maty mitsangana inefatra zany raha tsy Jesosy manangana anazy raha tsy Andriamanitra manangana anazy donc raha tsy miteny le olona hoe amin'ny anaran'i Jesosy et puis le olona rehefa mitsangana tompoko fatapatatra le olona c'est ça ny ho antsika mpanompon'Andriamanitra zay mbola anisan'ny fampianarana hitanareo le nampianarana anareo iny hoe inona zavatra hitanareo hoe inona zavatra voasoratra raha ohatra nareo zany décider par exemple zany misy zavatra hita mahasoa comme ça io et puis tenin'Andriamanitra miteny hoe zao io aloka itsika nahita eo am'izay mantsy fantatra am'izay mantsy tenin'Andriamanitra ve fikiranao sa ohatran'izany bon ny anahy tamin'izany ohatran'izany ny anao koa tokony ohatran'izany raha ohatra ka misy tenin'Andriamanitra mitonona hoe zao ty ohatra Andriamanitra manome baiko mazava tsara mihitsy hoe zay mampiasa io resaka médiumnerie sy ny tatatatata sy ny tariny io mise à mort à l'époque de aty aoriana le izy hoe baiboly mazava tsara hoe aza mipetaka amin'ireny ianao fa sampy reny na de miteny vérité zany izy sous forme de vérité maminany izy androany raha pitso mivoaka le zavatra niety tsy rahako iny tsy ilain'ny mpanompon'Andriamanitra iny tsy ilain'olona amin'ny servisin'Andriamanitra io ny amin'olona amin'ny servisin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ihany qu'est-ce que Dieu dit io ihany valable alléluia donc mes brebis zany ny ondriko izy mahalala ny feoko je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne vakinareo tsara io personne ni les faux prophètes ni quiconque ni le diable ni Satan ne les ravira de ma main hitanareo les faux prophètes zany loup ravisseur de Jésus zay miteny tsara mes brebis ozy izy mes brebis tsisy olona afaka ravira maka anazy eo am-pelatanako pourquoi satria je leur donne la vie éternelle aty aoriana am'izay azoko am'izay inona tsy nanaitra na miracle certain miracle
Miracle ange tsy manova fo e. Miracle ange tsy manova fiainana e. Misy olona anankiray boka sitran'izy. Tsy zay hitanjareo tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona. Na le voky pas 5000 aza. Vao nivadika kely fotsiny. Maintenant amizay za le Burger King ozy Jésus. Comment c'est possible? Déjà tu n'es pas américain. Déjà tu ne parles pas hello. Lasa zareo. Fa ho an'le disciple ange, brebis Jésus, on reconnaît ta voix. Donc tsy lasa zareo. De aty aoriana za mahalala hoe inona tsy nanaitra ana au fait brebis de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est la vie. Il donne la vie éternelle. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir. Waouh! Mbola confirmine. Déjà, il faut que Jesús. De la main de mon Père. Manine, parce que Dieu est grand. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez, fiainanareo ataontsika zany hoe ohatrohatran'izay zay mba tsy fahazahoanareo anazy zany ataontsika an'izany zany Jésus est moins gradé ataontsika an'izany zany entre parenthèses hitrampoanareo androany de Dieu est plus grand que tous ozy izy zay verset de zay fa personne mahazo anazy amin'ny tanan'i Jesosy et puis mizay mbola menraiko anao izy izy Jesosy fa io tsisy afaka koa satria mon Dieu izy mon Père est plus grand que tous. De rehefa avy eo amizay natambatra amin'ny teny anankiray tam'izay car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Fa misy olona nge mahita certaines mpitory taitra zareo. En réalité, aïe. Zay zany ny entrée tompoko. Azotsika tsara zany inona zavatra tokony atao. Dia inona zavatra mitranga. Les losany, c'est ravisseur. Fa 2 fois Jésus me confirme rehefa avy eo et on peut l'attendre, personne ne peut. Satria menraiko ana fa eo amin'Andriamanitra koa izy olalala. Donc rehavanao mitompo aza matahotra ianao. Namena senin'olona miresaka fomban-drazana tromba kalan'olo zavavy rano na famosaviana. Tsy ahafaty anao zany io. Ary aza mena voninahitra na de millimetre ny fomban-drazana. Ny olona rehefa mandeha amin'ny tany masina tetetin doano ny avy tany amin'ny doany aza omena hajana 1 millimetre tonga dia hitsao. Ty ve fotana? Zay placen'io amin'ny fiainako. Zay anaovana anazy. Jereo amin'izay. Satria ahoana identifiena prophète zany. Satria Jesosy miteny hoe faux prophète reo. Azavaiko tsika kely zany basique hoa hoentiko fa tia na hoentiko aminareo daholo suiten'ireto lohanareo tsy maraka antika. Tsy azonareo ty. Tsy azonareo misy ty.